fa nisy mpantsaka iray nonona tamin'ny nosy ka voadidina rano misy voay io nosy ipetrahana io. Isaky ny tonga moa ny tsingerin-taona nahaterahany dia mahafaly azy mihitsy ny mampanao kilalao ho an'ny vahoaka ka ho tia mpanjaka. Zay olona mavita milomano makety ka tsy lan'ny voay fa salama tsara, tonga dia omeko azy ny fananako sy ny zanako vavy-tokana. Nitsoraka tao anaty rano botsy ary namokovoko ny milomano. Tonga soma tsara ihany ianao laka nanontanian'ny mpanjaka izy hoe inona no tianao ry botsy? Ny fananako sa miarenako sa ny zanako vavy? Mbola somary sempotra moa botsy ka namaly izy misady tezitra. Tsy rarahiko an'izany mpanjaka. Zao fotsiny iza fotsiny le nanosika anao teo. Iza hoa le nanosika teo.